Misao rahan'i Jehovah ry fanahiko, ary aza misy adononao ny fitahiany rehetra izay mamela ny elokao rehetra, izay manavitra ny ianao tsy hidina any an-davaka, izay manarona famonram-po sy fiantrananao, izay mahavokisoa ny vavanao. Iaraka ivavaka isika ry rany masina sy tsara indrindra zay any an-danitro ankehitriny dia mbola velom-pisaoranao ny fonay noho ny amin'izao fotoana izay omenao anay ahafahana midera sy mankalaza ny anaranao izao. Mangataka aminao izay ny mba anatrehanao an'izany fotoana izany ka hitondra famelombelomana tokoa ho an'ny fanahinay izany fotoana izany. Koa dia tononona sy irina ho amin'ny anaran'i Kristy izao fotoana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabanao tratr'ity sabata ity, manonona ny fiadanan'i Kristy ho anao ary engany ity fotoana ity mba hitondra soa ho anao. If I
Miaraka maka ny vaky tenin'Andriamanitra tsika ao amin'ny Salamo 130 andiny voalohany ka hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah tsy nirehareny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarim-patarina tsy takatro fa nampionina sy nampangiana ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa mody ao amin'ny-dreniny dia tahaka ny fanahiko ao anatiko ry Israely eo manantena ny Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ao amin'ny Jaona 20:7 Aroa izy tamin'ny Tomasy atehefeto ny rasa-tananao ka jereny tanako. Ankehitriny dia andeha isika hiaraka hivavaka. Ry ranomasina izay tsara indray an-danitro, midera, mankalaza, manome voninahitra anao izay no ty fotoana manokana izay hiarahanay aminao ity indray. Misaotra noho ny fitantananao ny fiainanay tsiraray avy, mankasitraka eram-pony amin'ny fitahiana izay nataonao anay na dia tsy mendrika izany ary izay. Ankehitriny dia mangataka voalohany indrindra izay ny famelan-keloka avy aminao ray masonao, satria mpanota tsy mendrika izay tsiraray avy, ka aoka ny fahasoavanao no arakotra ao anay. Aoka ny rahasoanao Kristy no hanadio anay tsiraray avy. Ary ty fotoana ity dia aingany mba hitondra hery ho anay tsiraray avy, ka ny teninao dia ho fiainana ao anay. Ary izao fotoana izao dia ahazonay mifankazatra aminao bebe koa hatrany. Dia apetraka feno ampelantananao ray masonao, ny faniriana sy ny fikasana rehetra, koa dia tononona amin'ny anaran'i Jesosy izany vavaka izany. Tonga amin'ny fanompom-pivavahana manaraka isika dia ny fanatitra sy ny ampafolony. Ny fanatitra sy ny ampafolony dia fanompom-pivavahana efa nisy hatramin'izay tao amin'ny tantaran'ny fiangonana ary ao amin'ny soratra masina ihany koa. Manasanao amin'ity androany ity ao amin'ny Genesis 4:12 ahitantsika tantara anankiray izay hofitiniko amintsika ny amin'izay tantara izay dia tantara nanafahan'i Abrahama an'ireo olona izay babo tamina toerana anankiray. Rehefa afaka ireo olona ireo dia nankalaza ny fandresena ity Abrahama ity ary dia nanantona azy ny mpisorona anankiray dia hitantsika eo amin'ny Genesis 4:14 ny 9:12 manao hoe ary Melkizedeka mpanjaka ny Salema nivoaka nitondra mofo sy divay ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe ho tahian'Andriamanitra avo indrindra ny Abrahama. Dia Andriamanitra izay nahary ny lanitra sy ny tany ary isaorana ny Andriamanitra avo indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao teo an-tananao. Izany fandreseny izany dia mbola nisarika ny Abrahama hatrany nanolotra ny tsara izay tany aminy. Dia inona ilay tsara? Dia nomeny Abrahama azy ny ampafolon'ny zavatra rehetra. Ry mpiaino malala. Amin'ity androany ity dia hitanao fa mitondra fitahiana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ary izany fitahiana izany koa dia mbola azonao atao ny mifaly sy mankalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'izany fanatitra sy ampafolony izany. Ny rariko mba hiaraka hankalaza tahaka ny Abrahama mpandresy isika tsiraray avy. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay izay ny an-danitro, misaotranao izay ny amin'ny tantaran'ny Abrahama izay nitondra lesona ho anay tamin'ity androany ity. Fa ianao dia mitaha ny fiainanay mandrakariva
ary izany no ameriananay aminao ny ampafolony sy ny fanatitra. Ianao ny Andriamanitro hiasa mahery mandrakariva ao ampony ny tsiraray avy. Gatahanay tonony aminaran'i Jesosy sany vavaka izany. Amen. Miarabanao natratra ity sabata ity fifaliana ho andray ny tondra ny afatra ho an'ny ankizy dia ny loha hevitra androany dia hoe eno tsara ny mahamenatra ny tananao nisy ankizy lahy kely iray izay rehefa andeha hianatra izy dia ateriny dadany dia hoy izy mantsy dada hoe dada asio fontanana ny tananao fa tena ratsy be menatra be raha ohatra n'izao kosany dia nalahelo aloha ny fondrainy manontany any zazalahy kely fa inona ho an'ny nahatonga ny tanany dada ratsy be ohatra n'izao dia hoy izy dada hoe rehefa lehibe ianao zanako dia ho tantaraiko anao ny antony. Nandeha ny fotoana taona vitsy taty aoriana rehefa lasa zatovy ilay ankizy lahy kely dia nanontany amin'izay dada fa maninona ho an'ny tananao ny ratsy tarehy be ohatra n'izao
Aviana ianao zanako hoe napetrany teo ampifony ilay zanany. Hitanao, tamin'ny ianao mbola kely mahinitra antsika. Dia taraiky tao ianao, tsy maintsy nandeha niazakazaka namonjy anao. Dia izay no nahatonga ny tanako may dia misy olatra be ratsy be ohatran'izao. Dado, tena mifona dada. Noho ny tsy fahafantarako, mamela ary. Tsy homenatra ny tananao intsony fa izaho no menatra ny tenako. Indrisy, ny tananao no namonjy ny haiko nefa tsy fantatro. Moa ve ianao koa menatra ny tanan' Jesosy? Kanefa ny tanany aneny namonjy anao tamin'ny fahafatesana mandrakizay. Hitantsika eo amin'ny filazantsara ny Jaona 2:7-20, tapany voalohany ny resaky Jesosy niaraka tamin'ny Tomasy manao hoe atefo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako. Jereo ny tanan' Jesosy mitondra ny porofom-pitiavana ho anao. Iaraka hivavaka tsika mba hitoetra ao am-pontsika izany havatra izany. Jesosy zokitio, misaotra anao izay noho ny famonjena nataonao anay. Ataovy hitsapanay mandrakariva fa noho ny fitiavanao anay dia maty hamonjy anay ianao. Aoka anie izany havatra izany mba hitoetra ao am-pony tsirairay avy izay mandre izao havatra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fafiti uduri au aminao nataona huai rijai rifanai Lazao,
manekenay havaozenay aminao indray ry zay mahay ho anay hatrizay valioany ny fonay e hatsotrako ny tanako finoaoaminao tompo miatoraka mamela ny helokay sanaka dia mbola faly miarabanao indray manaraka an'izao fandarana ary fiarahantsika moa zany izay mandinika ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoam-pivavahana izao zava-dehibe ny fiarahantsika eto satria dia anovo hery avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika ny lohateny toriteny izay hoentiko amintsika ao anatin'ny fotoana fohy ity dia mitondra ny lohateny hoe mahandry tantana zany mandry tantana zany fatatsika rehetra misy zavatra izay endrasana avy dia iandrasana ilay izy raha hitantsika tao amin'ny vakiteny izay novakina teo aloha dia hiaraka vakitsika indray zany ao amin'ny salamo faha 1:30 ny lohateny tia anoloana dia manao an'izao fanombohana zany le soramandry dia manao hoe fiononam-po sy fiankinana amin'Andriamanitra firana fiakarana nataon'i Davida. Dia zao ny vaky ny teny Jehovah tsy niray areny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina zavatra ambony loatra aho na izay sarim-pantarina tsy takatro fa nampionina sy nampanginany fanahyko aho tahaka ny zaza efa maty aho eo amindreniny dia tahaka izany ny fanahiko atao anatiko ry Israely eo manantena any Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay ity andala teny izay novakina teo ty dia avy ao amin'ny salamo nosoratany Davida ary araky ny hitantsika eo dia zao hoe firana fiakarana nataon'i Davida amin'ny vanim-potoana ahoana misy an'izany fiakarana izany raha teo amin'ny zanak'Israely manokana no resahana dia amin'ny fotoana izay hiakaran'ny zanak'Israely indrindrandrindra amin'ny fotoana Pasika ho any amin'ny tempolin'i Jerosalema izany fotoana izany ary matetika dia ny Levita no manandratra an'ity iray ity. Rehefa jerentsika ho amin'ny Davida zany dia zao mbola tsy nisy ny tempolin'i Jerosalema tamin'ny fotoanan'ny Davida. Inona zany ilay fiakarana izay resahana izay ataon'i Davida eto dia zao fotoana anankiray izay nananany an'izay fanandratana ny amin'Andriamanitra izay ary indrindrandrindra amin'ny fotoana izay nanandratana an'i Davida hiakatra ho eo Jerosalema ho amin'ny nametrahana azy ho eo amin'ny seza fiandrianana izany. Inona moa nitranga tao aloha ny raha averina kely zany ny zavatra nitranga tao aloha dia i Davida dia tany amin'ny rainy tany amin'ny Jese rehefa tany amin'ny rainy izy dia tonga Samuela satria efa somary tsy nety tamin'Andriamanitra mpanjaka Saoly fa tsy manaraka ny tenin'Andriamanitra dia nandeha anendry olona vaovao indray any amin'ny Jese no misy an'ilay olona rehefa tonga tany dia zao ilay zanak'alahy Jese no tokony no hosorana ao anatin'ilay izy dia rehefa nalahatra teo ny zanak' Jese dia ilay faralahy rafitinina zany dia ilay faralahy Davida no voatendry
ho mpanjaka isolo any Saoly nosorana izy izany hoe amin'ny vanim-potoana io zany de zao efa fantatry Davida fa ho mpanjaka izy na de mbola any amindrainy ary na de mbola mpiandrondry ary de efa fantatry Davida fa izy no ho mpanjaka. Taty aoriana nandeha kely ny fotoana nanana olana ara-pahasalamana ara-tsaina moa zany Saoly teto de zao tratra ny dépression raha zay ny tena mahalaza azy am'izao vanim-potoana voambolantsika am'izao fotoana zao mila zava-maneno izy tamin'izany fotoana zany mbola tsy nisy andao alefa le magnétos disque na le bluetooth hiainona azy fa ny antsoina olona hitendry ary anisan'ny mahay mitendry lokanga na ny harpa ihany koa moa zany dia Davida no nantsona ary ngamba efa nahatsapany Davida tamin'izay fotoana zay hoe ary efa manomboka manakaikikaiky zany mahampanjaka zany satria de efa tafakatra any amin'ny lapa ary izy no mitendry ao amin'ny tranony mpanjaka any amin'ny lapa zany rehefa mihetsika io ary tsainy Saoly io izany rehefa avy eo de ankoatran'izay de nisy zavatra anankiray nitranga indray andeha hiady io ny Filistina ny zanak'Israely de nalefanody aloha Davida rehefa nalefanody Davida dia nandeha niady amin'ny Filistina ny zanak'Israely ary tamin'ny vanim-potoana io misy lehilahy goavambe zay mpiantsy ady antsoina hoe Goliata miady ny zanak'Israely ary samy natahotra satria goavany ty ahoana ny andresena an'izany lehilahy izany. Rehefa nirahany rainy Davida andana makany amin'ny rahalahynao satria nisy rahalahiny rola zay any an-taninady miatrika an'io ady io de nandeha tany Davida rehefa tonga tany Davida narefa misy mpiantsy ady ao ary goavany zany mpiantsy ady zany matahotra daholo ny miaramila ny Israely manoloana an'izany de ozy izy ny tena hoe zako afaka manao an'izany zavatra zany afaka miatrika an'io lehilahy io aho ary mizoky moso rena tamin'izay nataony fa rehefa ren'ny mpanjaka zany de ndao ary nampanovina azy daholo ny fitaovam-piadian'ny mpanjaka ary raha ny fahitako azy de efa mahatsapa hoe efa tena ao anatin'ilay vanim-potoana tokony ho mpanjaka ka tokony hiseho fa mavita mitondra n'ity fireneny ity ary rehefa nandeha zay fiatrehana zay moa zany voalohany tena navesatra le akanjo de nesorina dia ny fitaovana fietiny any miady amin'ny bera sy ny liona sy any amin'ny toerana zay fendrasany io zay nentin de le atsamitady zany ary rehefa nifanatrika tamin'ny Goliaty izy dia niantsy azy Goliaty fa manino ianao zanga alika no vato no entinao hiadivana amiko ary Davida de namaly fa no nierin'Andriamanitra no fatokin'Andriamanitra no finoanan'Andriamanitra no entiny hatrehany any Davida ary fatatsika ny tantara fa lavy Davida tamin'ny alalan'ny vato izay nalefa tamin'ilay atsamitady rehefa nitranga izay zavatra de zao ny zava-dehibe hoe lasa nalaza Davida ary nalaza ny olona niazakazaka nilaza fa Davida dia naresy hatramin'ny alinalina fa Saoly kosa dia arivo ary ny fahenona zany de mety hoe raha ho amintsika am'izao nahazo like be de be Davida na j'aime be de be Davida petsaka amin'ny vue ary naparary ny fony Saoly zany rehefa naparary ny fony Saoly zany de zao niezaka izy nitoy ny tantara zao nanenjika any Saoly nanenjika any Davida azafady ary rehefa nanenjika any Davida izy de nitsoky Davida na de mpinamana be ary izy sy ny zanaky Davida de Jonathan zany zao nitsoky Davida tsy tafapetraka tao amin'ny lapa intsony ary rehefa nandeha nitsoka tany ary niazany Saoly mihitsy de nisy fotoana ary de afaka namono any Saoly mihitsy Davida kanefa de zao tsy nataony izany iarahantsika mamaky ty anankiray ty eo amin'ny Samuela voalohany toko fa 4:20 ny andininy fa 5 sy fa 7 de zao ny vaky ny teny ka hoy izy tamin'ny olona sanatria amiko eo anatrehany Jehova raha anao zazavatra zany amin'ny tompoko izay voahosotry Jehova ka ninjitra ny tanako aminy fa voahosotry Jehova izy ka nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny zany Davida ka tsy namely azy hitsangana amely any Saoly ary Saoly nitsangana ka niala tao atoby de nandeha
tamin'izay nalehany. Raha vakitsika io tontolo-kevitra io dia zao nisy fotoana azony Davida natao mihitsy nefa namono an'ny Saoly ary tsy namono an'ny Saoly izy. Nisy vanim-potoana anankiray indray koa tao aorianany io dia mbola afaka nataony Davida ihany koa ny namono an'ny Saoly satria nalainy ilay atao hoe gourda ny Saoly teo akaiky teo fa tsy nyvonony i Saoly. Inona zavatra tiana resana ao anatin'izany tantara zany resaka rehetra izay resahantsika zany dia hoe misy fotoana mihevitra tsika fa satria efa fatatsika ny hoavintsika, fatatsika fa tsara ny hoavintsika ho an'ny Davida, efa fatany fa ho mpanjaka izy, fa tsy ny azakazaka ho amin'izany izy, na dia fatany ara fa ho amin'izany toerana zany izy, fa ny andro izy fatany fa ho avy ny fotoana ametsahana azy ao anatin'izany ary tsy nanararoatra amono na animba any Saoly izy, fa kosa ny andry ny fotoana n'Andriamanitra. Averiko vakina le teny Jehovah tsy nirehareny foko ary tsy niandranandrana ny masoko ary tsy nisaintsaina izay zavatra ambony loatra aho na izay sarim-patarina. Ny andry an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fotoana n'Andriamanitra izy. Nino izy fa rehefa tonga ny fotoana dia hiditrantsihatra amin'ny fiainany Andriamanitra. Nampionina sy nampangina ny fanahiko aho tahaka ny zaza efa maoty eo amindreniny dia tahaka izany ny fanahiko. Betsaka ny zavatra izay iainantsika indraindray mieritreritra sika hoe tokony efa mba fotoana tokony mba ho tafita rangaza zany maninona rianina ohatry ny tafita, maninona rianina ohatry ny efa metimety, rianina ohatry ny efa lasa nanambady, rianina ohatry ny efa nanangana trano, rianina ohatry ny lasa any an-dafy, rianina ohatry ny nahazo doktora, dia za ohatry ny eto. Dia indraindray mieritreritra ary ny olana indraindray dia zao tafiditra ao anatin'ny toe-tsain'ny te hifaninana zany. Dia raha vao tafiditra ao anatin'izay toe-tsain'ny te hifaninana zay dia mieritreritra te amotika ny hafa ao anatin'izany. Mahafinaritra amin'ny Davida dia zao hoe tsy nieritreritra mihitsy izy ny andeha amotika na hanimba any Saoly, manoloana ny zava-misy na dia manenjika sy te hamono azy ary Saoly, fa zao niandry ny fotoana n'Andriamanitra izy. Ny zavatra lehibe zany dia mahafinaritra hoe ozy izy Davida eo amin'ny 1:7 ry Israely eo manantena ny Jehovah hatramin'izao ka ho mandrakizay. Ninona mitranga eo amin'ny fiainantsika, ninona mety ady izay hatrehana eo amin'ny fiainantsika. Indraindray hitantsika hoe iry ny lalana tokony hizorana, tokony hakaria, tokony efa hoany kanefany mbola tsy tonga any, na mety misy manelingelina ao anelanelan'izay dia zao mila miandry sy manantena ny Jehovah sika. Tsy mila mieritreritra ahoana nanaovako rakorsi ao anatin'izany na mieritreritra hoe ahoana ny amiteako any anina fa manelingelina izy tsy hatongavako any amin'ny tanjona izay everiko fa tokony hotratrarina. Fa izao tokony anantena mandrakariva isika ary izay ny antson'i Kristy amintsika dia zao ny ananantsika hatrany an'izay fiandrasana sy fanantenana azy izay. Mahafinaritra foana ity toko sy andininy anankiray izay nosoratan'ny Petera ity. Iarahantsika mamaky ao amin'ny Petera 1 toko 5 ary ny andininy 9 dia mivaky toy izao: koa amin'izany manetre tena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro. Tahaka ny Davida eto dia milaza tsy niandranandrana ny masoko, tsy nieritreritra tsony ary efa nampionina ny tenako efa tsy nieritreretiko tsony hoe ho lasa mpanjaka zany aho dia efa nampionina ny tenako ahako, efa nampionina ary efa tsy nisehosehony amin'izany intsony ahako. Kanefa dia zao ny zavatra mitranga rehefa tonga ny fotoana, arak'ilay vakiteny mivakitsika farany teo, rehefa tonga ny fotoana dia manandratra antsika Andriamanitra amin'ny toerana izay tokony hipetrahantsika. Mila manana an'izany fanantenana izany tsika ary zava-dehibe ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika, satria na dia eo ara mety ady sedra izay lalovana, na dia eo ara mety sakatsakana izay sedraintsika eo amin'ny fiainantsika, dia mila manantena mandrakariva isika fa ho avy ny fotoana eo ambany fitarian'Andriamanitra dia asandrany amin'ilay toerana izay efa nofinofisin'Andriamanitra ho antsika isika. Ko tanteraka amintsika tsirairay avy, ho tanteraka aminao izay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao any izany teny izany. Amen. Izay vitana ekeko ritompoty fanataoany tsinidy izay nanome fahorina sy naorioriny fo
ekeko toko satria anitsiniditiani naenjana totsy ho vita androso tsy mahana hitarika ayo tafita ekeko fa fitiavana ekeko ry tompony foko hitoryny fitiavana namora nasarotra hitetiza rehetriza naoaingana nambolomela ny andro iverenana izao toko tsy amela ny afatry zay nomena naoaingana nambolomela ny andro iverenana izao toko tsy amela ny afatry zay nomena raiso ny tsotrahano ary ny tompon'ny fiadanana ny hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ho aminareo rehetra ny tompo ho tanteraka aminao anie izany amen